Fahalymiarabantsika tsirairay avy-indray tsy dia sabata maraina fa 8 volana jiona ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao maraina izao indray iray sy tombontsoa anao manokana izany mba ahafahanao mandray ny fahasoavany ary ihany koa mba ahafahanao mandray an'ilay tomponao ao amin'ny tokantrano izay misy anao tsirairay avy. Ny rina dia hitondra hery anao an'izao teny izao, ny kivy azo hery ary ihany koa hitombo fanantenana hatrany. Alohan'ny derantsika amin'ny mofonenan'io dia vavakisika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola ve-pisaoranao zahay noho ny amin'ny fisianao eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao ihany koa izay manaiky ho eto aminay ankehitriny. Amin'ileo zava-tsoa ao anatinay. Ampitomboy ny faharetana izay anananay aminao. Ampitomboy ny finoana ihany koa na dia efa ohatra ny rava ny zavatra rehetra misy. Ianao ilay mpanangana kosa ny hanangana ny efa rava ela ka ampitombo ny finoana sy ny fanantenana ianao. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mateny mofonenantsika androany dia manao hoe sainy ny ho avy mandrakizay eo am-panaovana drafitra. Ilaina amin'ny Timoty 1:4-5 manao hoe fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. Amen. Ny mombamomba ny fitantanam-pananana rehetra, ny tsipirian'ny varotra rehetra ihany koa dia tsy misy miafina eo anatrehana mpanara-maso tsy hita maso izay tsy mba manao maromaro tsiraisana amin'ny tsy fahamarinana, tsy mandefitra ny faharatsiana ary tsy manamaivamaivana ny fahadisoana. Manonona fanamelohana ho an'ny mpanao ratsy rehetra ny lalan'Andriamanitra. Mety hanao tsinontsinona an'izany feo izany izy ireo, mety hitady izay fomba hampanginana ny fampitandremana izy saingy tsy hisy vokan'izany. Manaraka azy hatrany ireny zavatra ireny mandrakariva ary tsy mampanosaina azy ireny. Raha tsy henoiny izany dia hanaraka azy na hatrany am-pasana aza ho vavolombelona meloka eo anatrehan'ny fitsarana azy izany ary afo mandevona no andan'ny tenany sy ny fanahany amin'ny farany. Hoy ny voasoratra ao Marka 4:9 manao hoe fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo an'izao tontolo izao aza kanefa very ny aina, fa inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Tokony hoe very ny ray aman-dreny na ihany koa ny mpampianatra sy ny mpianatra rehetra io fanontaniana io, izany hoe ny olombelona rehetra mihitsy na antitra io na tanora. Tsy mety haharitra na ho tanteraka velively ny drafitrasa na ny fikasana eo amin'ny fiainana raha toa ka mifantoka fotsiny amin'ny eto tany isika na ihany koa mifankina fotsiny amin'ny ankehitriny izay mandalo ihany ka tsy mitsinjo ny ho avy mandrakizay. Aoka ny tanora ampianarina hevitra ny mandrak'izainy. Aoka izy ireo ampianarina hisafidy hanaraka fitsipika sy hikatsakarena maharitra ka hiariarena any an-danitra dia tsy ho mety ho lany izay tsy azo ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba ho an'ny tenany. Irina tokoa izany mba ho tafipaka ao amintsika tsirairay avy, hibanjina ny zavatra lavitra kokoa isika, hanomana an'ilay mandrakizay satria tena tsisy soa azontsika tokoa raha mahazo an'izao tontolo izao isika kanefa very ny aintsika. Vavakisika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izahay hahitsinjo alavitra ary ihany koa ny faharitan-tsaina izay efa nomenao anay ho ampiasainay mandrakariva ahafahanay manomana ny mandrakizainay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.